Miarahaba tompolasy tompoko avy. Manoloana ny antso izay ataon'ilay tanora maro taorian'ireny fihetsiketsehana teto amin'ny firenentsika ireny. Heninay, voarainay ny antsonareo, ny amin'ny ndao mba taretin'ny tolona, ndao mba taretin'ny fitakiana maro samihafa. Fantatrareo anefa fa mpanao politika izahay, ary izay no itsakonay mivady eto satria mba niteraka koa izahay ary ao anatin'ireo génération misy anareo izao ihany, ireo zanakay rehefa hatrany aman-tany. Tsara manamarika fa tsy azonay atao ny manararaotra ny hetsika sosialy izay ataonareo ka ho amadihana izany amin'ny tanjona politika, satria tsy fahafinaretana ho anay, tsy etika ihany koa izany ny hoe ianareo no atao ambadika dia izany no apetraka eo amin'ny fitondrana. Ny antony dia tsotra. Efa natao izany teto amin'ny firenena hatramin'izay, fa izahay kosa dia mahita hoe tsy mety izany ary hanova zavatra ny hahatongavantsika eo raha sitraky ny be sy ny maro. Noho izany, tsy ny hetsika sosialy tahaka ireny no araraotina hiadivana indray hoe olohan'ilay hetsika, nefa kosa manohana ny hetsika ataonareo izahay satria tena zo fototra anareo ny fitakiana jiro, fitakiana rano sy ny zavatra maro samihafa izay tany sainareo rehetrarehetra. Fa raha mbola tsy resy lahatra ny akamaroan'ny ray aman-dreny sy ny mpitondra fanjakana rehetra eto amin'ity firenena ity hoe ndao isika hiaraka hanova zavatra, dia mbola tsy afaka miditra izahay satria ianareo tsy ho ataonay sorona na oviana na oviana. Tsy mieritreritra izahay hoe hitarika dia ho tafakatra amin'ny fitondrana, nefa sanatria sanatria ny vava ny anankiray aminareo no maty, dia tsy lamina amin'izany ny sainay satria tsy mieritreritra ny hamono zanaka malagasy izahay mandritry ny andro amin'ny fitondranay raha any ka tanteraka izany hoe hanova rafitra ihany ny vahoaka malagasy. Miarahaba anareo tanora zandry zanaka ary miarahaba ihany koa ny ray aman-dreny rehetra izay mijery an'ity horonan-tsary kely ity. Eto izahay dia mitondra ny teny fampiononana ho an'ireo rehetra izay namono havana tato ato, ny very fananana ihany koa dia mitondra indrindra ny teny fankahirezana ho anareo tsirairay avy. Maminay loatra nareo tanora zandry zanaka tahaka an'ireo zanakay, dia izay ny anton'izay fanapahan-kevitra izay ary mirary soa ny tsara ho antsika rehetra amin'izao sisa izao. Misaotra tompoko. Noho izany, mbola mitodika ihany izahay amin'izay rehetra manam-panahy mba tsy ho atao sorona ny ireo zanantsika ireo satria ny antony hanaovantsika fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena dia mba ho avy ny taranaka, ka raha ny taranaka izay mameritreretra ny ho aviny ihany koa no vonoina indray dia iza sisa no mba handova an'ity firenentsika ity. Noho izany, afaka izahay ary manohana anareo raha teo izahay amin'ny hetsika ataonareo fa hetsika sosialy, fa kosa tsy azonay taritina eny an-dalambe ianareo ka izahay no hitarika, nefa raha misy manino ianareo ka natafakatra amin'ny fitondrana azy izahay dia tsy ho afa-po amin'izany izahay satria tsy ny malagasy rehetra no niara-tolona amin'izay fotoan'izay, fa mbola tanora ihany no atao sorona, efa natao sorona hatramin'izay ka tsy mety amin'ny fiain'ny fieritetana izany zavatra izany. Fa mitohy ihany ny tolona ho anay mpanao politika, dia mitohy ny tolona ho amin'ny fanombanan-dravitra ho anareo tanora zandry zanaka kosa tahaka io ny zavatra tokony ho zoanareo fa zoanareo tanteraka ny tahaka an'izany, ary mitodika izahay amin'ny tany filaminana sy ny mpitondra fanjakana tsy efa ampy fa izay nisy any maty, ka mba handraisanareo fepetra hamalina ny vahoaka malagasy fa be loatra ny maty eto amin'ity firenena ity. Mankasitraka.